tantarako mada. Kolo FM manolotra ho anao. Ankorooro tantara mitoy nosoratan'ny Lota Rafalimanana. Ovelominy tapaporoa Jalala Faly. Miaraka amin'ny Rino Lili Andremiaja. Nandro aveo afaka Andrianarivo. Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Tompona ndraiky Rasifana Tokosa tapaporoa. Ono ary maman? Mba milamina sy mahafinaritra ihany fiany amin'izany toerana ho alay antsika izany. So sanatrika tanàna be mpamosavy sy anjakamo malaroko. Aza be fanahina retsy a. Rehefa mandeha dia mandeha fa tsy be ahia. Hitantsika eo ihany izany rehefa tonga any. Nahoana kosa moa tsy ahia e. So sanatrika loza miandry any nefa fialan-tsasatra ny atondia. Ary misy fadifady tokony hajaina ve any? So misy an'ireny toerana saripady sy mananjiny ireny koa ve? Zavatra fady aloha tsy misy raha tsy diso ahy. Azondrianina daholo ny sakafo rehetra, azondriale daholo ny tanàna rehetra, afa sy toerana tokana monja ihany. Toerana inona izany? Misy ala antsoina hoe Ankorooro izay ihany. Kilometatra vitsy tsy ho tonga ao tanàna ny misy azy io. Tsy misy sa mandehandeha ao ny olona satria malaza ho misy lolo ao anatin'io ala io. Izany very maman? Dia tena misy lolo tokoa izany ilay toerana sa? Dia tsy haiko aloha izay fahamarinana e. Izay olona nanandrana niditra nefa dia tsy nisy tafaverina na iray aza. Eny e, misy tafaverina ihany moa izany saingy ny fatiny sisa. Ny fatiny? Ie. Sady faty maty ravina be fa tsy mba ohatry ny faty rehetra. Miola tenda sady mivoaka be ny lelany. Izany no mahatonga ny mponina any mino fa tena masidolo tokoa io toerana io e. Miorikoditra sahady aho mieritreritra an'izany. Asa aloha raha efa mba niovy izany tantara izany na mbola mitoy ihany hatramin'izao. Efa 20 taona mahery mantsy izay tsy nandehanako tany intsony. 20 taona? Izany ve ho tadidinao intsony na ny lalana makany aza? Antelay kosa fa tsy hijanona elany ry Zoa. Fa nahoana kosa ka? Fata tanindrazanay ane any e. Tsy fahafahako nakany nandritra izay taona maro izay aza efa nanenenanako. Fa mikasa hijanona firiana moa izany nareo? Tsy haiko e. Arakaraka izay zava-misy any ihany. Raha tsara sy mahatamana dia mety ho taperinay any daholo ny fialan-tsasatra manontolo. Ndraika io. Dia tsy miambamba akory ianao miteny an'izany? Tsy mba misy alahelo akory izany ao anatinao na kely aza? Tsoriko aminao nefa azo fa malahelo tokoa raha hoe tsy ahitanao mandritra ny volana maromaro izany e. Ray minitra tsy eo anilanao mantsy tony 100 taona hoy ilay tononkalo izay. Lamba malahelo ahy ihany. Za zao mihevitra hoe tsy fantatra lahy akory izany atao hoe alahelo izany. So heveriny rehefa sary vongana ary any tsy mba alahelo e. Olo tiako ve nandoa mandritra n'izany fotoana lavabe izany dia nahoana moa tsy alahelo? Tsy foky ala lavitra mihitsy indriny tena marina. Lavitry ny maso no mantsy lavitry ny foka. Ka maninona? Iza moa no mahita. So babony zalahy misony sy ny vomanga ka tsy ahatsiaro ny satantsony. Sarota-piaro diso toerana kay nenoko. Za aza tsy saro-piaro nefa. Ka tsy misy tokony hampanandry kosa aloha raha ny amiko ka. Enao ihany mantsy miteny teo hoe lavitry ny maso lavitry ny foko. Aza miahiahy ny amiko ndry Zoa. Efa mifatorako mafy ao indray ny foko. Tsy misy clé mahavamy bilao mpitiavako amin'ny ritsony fa aza manana mihitsy. Fity lamba paty nge ka mandrakizay ihany ny fitra. Saty izany aky? Ka zany eo matoko fa tsy dia sarota-piaro ohatran'lahy e. Oay, miantso ao maman. Efa anaingaka ny taxi borosy andehananay. Izay lesy andeha fa afaka efa bolana indray. Indray raky soavadiana ireo mianaka dia tonga ava soma tsara. Miandry indreto foana sata malala ndry. Ialako ohatran'ireny hoe tsy verindreny ny olona. Zoa. Tsy haiko fa
Ohatrany hoe tsy ahitandry mandritry ny taona maro izany aho. Lasaka za rehetra ka sisa nandrasan'ilay mpamily aty. Bisous. Veloma sara. Veloma kia. Tena saika tsandroka izay mivoahana tao anaty fiarator maman. Ahoana? Tena mongo mihitsy izany no aliko. Leranga teo alohako iny koa moa tambesatra be ohatry ny reny iny reny. Ka izay ki rehefa mivoyage tsy indrireriny toy izany fa mimpandeha rehetra mihitsy. Fandao aloha isakafo kely ry maman ka. Tena nona be mihitsy aza. Izay mihitsy izao vao saika ho lazaiko. Aleo asiana sakafo kely ihany aloha ny kibo izay vao mandeha indray. Sady mbola enjana koa ny tongotra miandry avy eo. Fa mbola misy 4 kilometatra mialetsy ilay tanindrazantsika moa. Mbola mandeha tongotra eo amin'ny adiny iray sasany eo raha miala eto. Hitandriry lalan-tany mena varatra ry. Ie. Iny lalantsika rehefa avy eo. Dia tsy mba misy olona afaka hiaraka amintsika mihitsy ve izany ry maman? Efa maizina be any iny andro. Sika sy nareo rery ve no hitsaingosaingana anaty ala mangina be any? Olona ny tadiavindry anaty trandry eo. Efa ela nge ny rava ny tseny. Tsy efa tonga any hatrany daholo ary ve izao ny petsena. Ary nga tsy mety raha mijanona eto aloha sika androany alina dia rapitsy vao mandeha. Tsy mety izany zoa. Tsy misy tamiraka avatsika ny entina ny iray azy. Ka mampatahotra kosa nery maman e. Efa amin'ny fito mahery ane izao e. Anga eto tsy mba misy hotely azontsika atoriana androany alina fotsiny ohatra. Tsisy an'izany aky aty a. Efa ambany vohitra be aty ry zoa. So heverindry fa mbola ny arivo ary tsika ity. Dia tsy mba hisy olona apetrana antsika kosa ve aty e. Mponina aty ambany vohitra aty aneo no tena mbola manaja vahiny be e. Taloha rehetra izany fa tsy amin'izao intsony a. Tsisy olona apetrana ondry izany eo fa aza mirediredy. Andao amin'izay tady zavatra hohanina fa mandroso eo ny fotoana ka. Mivilivily mihitsy izany tsika fa tia lalan-tany foana rano mandra-patongany. Tia lalan'ity foana no arahana raha tsy diso a. Rehefa tafavoaka amin'ity alakin'iny ity tsika dia pita tanimbary indray mandeha mamakivaky alan'Anjavidy indray ao aorian'izay. Mbola misy adiny indray eo izany tsika vao tonga. Vao atsasakadiny mantsy izay no ialantsika tany amin'ny stationnement. Rezy vety foana izany dia vita rehefa atao am-pazotondra. Aleo ampahirizina ihany aloha piso hanondrana aty anaty ala aty. Tena mbola ela mihitsy mantsy vao tonga any an-tanàna raha ny fahitako azy. So ihany aloha fa misy an'ity findaiko ity mba hitsolovana lalana. Izay kosa aloha e. Raha tsy izany angamba dia asa fotsiny izay nahazo antsika amin'ity lalana feno lavadavaka be ity. Ary ao marina aloha mba hiantso ny sata e. Efa miandry fatratra ny antsoko mihitsy izao izy any. Efa nampanantena azy mantsy hoe antsoko izy rehefa tonga aty tsika. Fa angamba moa aty misy réseau tsony e. Tany amin'ny stationnement iny tokony miantso azy. Eny marina. Tsisy réseau marina kay. Dia tsy hain'ny feo antsony azy aniko. Ka tokony tsy niaraka tamiko nakaty koa ngendry rehefa tsy mahafoy azy. Manjary miferina ina amin'ny zavatra tsisy dikany fotsiny. Mahafoy azy ahoana moa? Inona indray? Samoy azy kosa nena leako aty e. Sady azoko antoka koa fa tsy nakaty izany maman raha nijanona. Fa tsy izany? Marina ihany aloha izany. Way, maman ohatry ny misy tapanina nery aloha e. Fa tsy lalana koa iny tsorika any ambany any. Tokoa. Tena tsy tsaro koa e mizara tery ohatr'izao ty lalana ity rehefa ty aloha ty a. Dia ahoana izany ny atao? Iza amin'ireo ny izorantsika. Anaraka an'ity lalana mahitsy ity ihany fa nivily mianavaratra. Sa izotra iantsinanana. Aza maika alondry e. Aleo mandinika kely. Tsy aleo ve manaraka an'ity lalana mahitsy ity ihany ry maman? Ianao raha teo ny laza fa tsy mivilivily mihitsy ny lalana makany. Izany ve rehetra? Inona nefa mampisalasala amin'ny maman e? Misy tsara ny ohatry ny manaraka lalana mahitsy indray ve? Raha tsy diso dia any atsinanana azy izao ny akororo.
noho izany dia tsy ho any antsinanana mihitsy tsika. Tsy maintsy amin'reto roa reto ihany izany tsika misafidy. Tsy fantatra nefa hoe iza amin'reto ny tena izy. Aleo tia foany tia ho alefa maman koa. Fa aiza ihany izy izany ry maman. Efa ora iray izay mialantsika tary amin'ilay sampanina tary nefa ohatrany tsy mety tapitra mihitsy anie ity ala mikitroka be ity e. Toa vao maika mekizo azy raha ny fahitako azy izany. Somary eta kely ekia. Efa kely sisa. Nenareo kosa izany foana. Kely sisa tsy misy farany. Jereo anie ity findaiko ity e. Jereo fa efa amin'ny valo sasany alina anie izao e. Mareta kely ho andry. Inona ary ity? Zaho izany efa reraka be. Marary be ny ranjoko. Mihoatra indray ary aloha ny sakosy ho entiko e. Kitapo maivamaivana ity indray entindry. Ary sao dia mba diso lalana ary tsika e. Tokony nakaty ihany tsika ka. Tsisy an'izany ho aho. Tia mihitsy ny lalana fa tsy diso izany tsika. Oay, iza koa iny? Maman, nisy olona tazako tery ariana tery. Olona iza koa no hitandry aty anaty ala aty amin'izao alina be izao e. Ny masondry mihitsy no efa mamoroporona. Tena tsy diso mihitsy ny masoko ry maman. Olona mihitsy no tazako teo iny. Ka aiza ary? Tsy misy afa-tsy ravin-kazo miofaofa ny tazako andry. Mety azo mihetsiketsika ny tsofiny rivotra angamba mety andry. Tena misy manaraka tsika fa tsy namitaka izany ny masoko ny lalana vorona fa efa reraka maro ny rivotra mandarina hita amin'izao zavatra tsy misy rehetra. Tena nisy olona tazako mihitsy fa tsy nandrovy izany ny masoko. Vao mitodika dia nisofika aingana tany anaty ravin-kazo ilay izy. Tena matahotra izany. Orzoa, inona indray izao malasa saina indry eo? Aza alefa lavitra ho any sainy. Matoky ny tompo akia. Apetra ao amin'ny tompo fotsiny izay fanahiana any anatindry ihany. Raha mivita an'izany tokoa moa izy tia ka aniny. Ana mihitsy fa tena olon-dratsy ilay tazako to. Ary sao dia mba aty kosa ary ilay korova. Izay vao tena aza misy io izany. Oretsy Ozy ve tsy mahatsikaritra hoe ohatra ny lasa kisokiso be izany ilay lalana. Izao ve nareo vao manontany an'izany? Tsy vao viana moa ny teny hoe andao hiverina fa nareo tsy ndraraha mihitsy. Ka izay aho vao tena mino fa diso lalana tokotsika roa. Efa tokony tonga tany tanàna mihitsika raha izay fotoana nandehanana izay ka. Ka andao ary hiverina e. Mbola viana indray izao vao tafaverina ry amin'ilay sampanana ry. Marina mafy na sasakalina ary sika ho tonga antsony. Efa nena mpamosavy aty mihitsy nga mitsika rehetra. Ny teniteny foana eo ndry. Ny fiainona ny teny ndry ihany indray izao ny tena nahatonga antsika ho very. Raha ny vidiny anavara izao tsika mety efa tonga ohatr'izay. Tsy fotoana fanomezantsiny foana kosa raha nga izao a. Izay ahatongavana aingana ry amin'ilay sampanana teo izao no tokony heverina. Ary andao andeha aingana ka. Tsy afeniko anareo fa tena efa manomboka matahotra mihitsy aho izany a. Sady nareo ve tsy maheno an'izany feo mampatahotra be izany? Alika mitomany valala izany e. Izany avokoa ve dia atahorana. Tsy te hanakivy an'izao fotsiny afa. Na izaho koa izany efa manomboka matahotra mihitsy. Ty toerany ty mihitsy ilay antsoina hoe Ankoho. Tsy diso ny eritreritro. Aleo aloha tsy lasaina amin'izao izany. So vao maika Andriamanitra, indray ilay izy. Ilay izy inona foana ary izany e? Ilay alikoolina mainty verina moa. Hitanao ve izy teo e? Tsy fahita an'izany aho. Tazako mbotra tery amin'ny filolamina tery ilay izy teo. Inona koa ary izany zavatra lazainy izao fahita an'izany foana. Nahoana misy rery no mahita an'izany? Dia sanatria ve ka Jesosy ary ho izay miaraka. Andao hiazakazaka mihitsy ry maman ka.
toerana fahafa mihitsy ty toerana ty. Tsy mihitsy angamba zany akororo zany. Lamina aloha zy fa ina koa ary ty taitaitra be ty. Taitaitra ona ihany izy. Sa iandry efa hitan'olona anatin'ny tenda zay vao hikoropaka. Miazakazaka rehefa mbola tsy voninareo a. Tsy iandry fahafatesiny fotsiny a. Lasa Zoa! Or Zoa! Ina ary ty ataonao ty? Mandreraka mihitsy zany da sasa marina. Aloha injehanay any so maninona izy vokosa. Fa nakaiza sady izy teo. Dia dio sady ve? Jesosy io, ampio ah. Ye. Ah? Iza koa zany? Ina nataonao aty? Fa izy zany miteny zany e. Mba fantatrao moa ty toerana hitsahanao ty. Fantatrao? Tsy fantatro ve tompoko. Fa aiza nefa ianao zany e. Eto natao hoe akororo raha tsy fantatrao raha matotia. Ankororo. Renao tsara zany. Ary ty arinanao ty raha ty ahita ianao e. Aiza? Ity aho e. Sosio. Fa izy ty ragasolany be mitafy lamba ho any menamena be. Tsy tena ihany koa ny falaniny. Ka ahoana? Apapo. Tena devolobelona ty. E, ary mieritreritra no aizy ty. Oaiza hoa. Ay! Matala osy. Fona re tompoko. Azafoloana rehefa tsy fananina nakatipy. Mifona? Mifony. Tsy mbola nisy olombelona tafavoaka velona zany teto akororo hatramin'izay na akororo an'ity toeranyity. Azonao zany. Ty. Ay! Iny. Ka zay nge Tsy rarah zany aho a. Ay! Maty. Mifona re tompoko. Azafoloana re afa-bola milale zanako e. Ny zanako hoe miloa ianao efa miandry anao any akoatrany izy zao. Ah? Jesosy io. Jesosy io arovy ny zanako Jesosy. Mialy raha matoty marina. Jesosy any an-danitra ve aheno anao aty anaty ala maizina ty raha matotia. Morofotsika eto koa androany hoe amonjy anao tokoa ve ngiara iny sa hijerijery fotsiny. Ary aho amin'izay aolanao. Izandray ary reny olona ny fitaindry zalahy teo reny. Olona ny tsapatsapa indray sa olona diso lalana ohatran'ny mahazatra. Mety tsy mitsapatsapa kosa angamba ka. Mety olona diso lalana mihitsy reny. Vehivavy daholo mantsy ry zareo teoko. Azoko antoka fa maty tamin'ny fomba feno abibiana faratapony ireo zao reny. Raha mahity raha mihitsy mantsy ny nidina hifotony tamin'ny famonoana andry zareo teo. Tsy mahalala ny raha diadia marina nga. Ny biby aza angamba mbola azo hivalozana. Ay, zary zany. Tena maizina be ato. Inona ny ataoko ato? Kay, maharary be daholo samy tongotra izany. Tena misy maratra mihitsy angamba izany ka. Ka fa izay ho tsaroaka. Neto mitahatra maly dia milomaina andositra. Tafitohana avy eo dia afy dia minjiraka ato anatin'ity lavaka ity. Tsy mahatsiaro sonina nanomboka teo. Dia esa izany sao maman. Tonga any amin'ilay tanàna ihany ve izany sao izy. Fa fanatrika maman. Maman.
Boay, ary feo anisan'indray ilay reko teo. Feom-behivavy izy teo fa tsy diso ny sofiko. Andraso aloha ejerena. Maman. Avy eto akaikikaiky eto ihany mantsy ilay feo teo raha ny fahinoko azy. Oka fa fantatro. Tsy anaty lavakatsika kaly izany. Aleo akarinao ihany aloha e. Oay, misy olona mamindra makaty izany. Maman nga zany? Atolory aloha ny tananao e. Iza koa zany? Feon-dehilahy ilay izy teo raha tsy diso. Mila tonga anaty trano izany. Atolory aheto ho any tananao sa tsy renao zany? Zaranao aza mba misy manavitra. Ty ary e. Fikiro mafy ny tanako a. Ao. Kely sisa. Zay. Tafiakatra ianao. Nandray ny tongotra dia marary be. Izany ve? Aza dia mafy aloha indrina izany azy e. Sao hoen'ny zalahy eo mantsy ka izay vao loza ny azo ahy. Fa izy ianao? Oay, tovolahy ranzanana be ty miloko ty sady feno vakana isan-karazany voazany sy ny tana. Marina tsy olom-bity. Tovarina be ndry izany mandinika e. Aza matahotra fa tsy hanao ratsy anao a. Olona ny raha maman hitady anga ianao? Tsara ho fantatrao ihany aloha fa tia korohoro misy atsika izao a. Korohoro? Dia iza izany ianao raha izany? Angatra sa lolo vokatra sa? Olombelona toandry ihany aka. Tombony fiantso aty. Ray amin'ireo mpiambina ny ty aly ty a. Raha ny marina dia tsy misy lolo izany akory ety korohoro aty fa... Fa iny? Toby anga no azo ilazana azy. Tobon-draha dede sy ny miaramilany. Tobon-dahalo izany raha tsoriny. Maninona? Izany hoe ianao koa izany... Eny valiny. Andriamanitra? Tsy nampoziko. Andeha fa veloma ianao ka? Misaotra anao nanavitra? Mijanona aloha e. Aza mandeha any aloha. Mba ianao ka? Aza mandeha. Aza mitazitazina. Avelao ahy hitadiny ireny. Ianao raha teo efa nanome toko fa tsy hanao ratsy ahy. Fiarovako andringa no antony tsy hamelako andry andeha any e. Feno mpiambina mivezivezy anie aty anaty ala ty e. Tsy ho lasa lavitra eo akory ndry dia ho azony zalahy. Raha ny mahakasika an'ireny indray amboary ny saina fa efa... Maman ve? Fononareo izany maman. Azo antoka fa maty izy satria raha dede lehibe anay mihitsy ange no tazako ny jaiko azy teo e. Maman, dia maty tokoa ve ianao e? Soa aza fa mba zany nahita andry teoko. Raha tsy izany angamba dia asa fotsiny izay nahazo andry teto. Ary andao aloha entiko any an-trano mihitsy indray e. Tokony tsaboina mantsy ireo ratranao ireo. Aza matahotra fa tsy sany kitikitika andry izany ny bandy aty e. Andao. Vao tapa-bolana izay nandehanana zoanay tany tsy fantatra ny. Misy satra mihitsy ilay fotoana ka tsapako tsy milamina mihitsy nefa ny tenako tsy misy azy. Toa tsy misy mandeha amin'ny loha mihitsy izay rehetra ataoko aty fa lasa ny aminy foana ny saiko. Mba manahoana tokoa ary izy izao. Mba mahatsiaro any fe sady efa nanadino sady. Izay koa moa tsy afaka mifampiantso akoriko. Azoko antoka fa tsy misy réseau any matoa izy tsy mba miantso aho mihitsy. Zoa zatra anao nge ahy e. Tsy antoko izany izay fotoana eo antsika indray. Vao tapa-bolana nefa izay ny lasa. Tapa-bolana sahady izay nitoerako tato amin'ity toby ity. Toa ny gary izany ny fahatsapako ny tenako ato. Toa maizina toandry ihany ny fiainako na dia miezaka manamby tany sy mampitsiaka foana ny fotoana.
soa aloha fa misy azy so koa fa vanona atao amin'ny tobo foana izy fa tsy mandeha manao mission matetika. Tsy tiako hiala lavitra mihitsy izy no mitahotra. Lehilahy hafahafa be daholo mantsy mivezivezy ato. Voajerendry zareo fotsiny aho dia efa mipara rehetra sahady. Tomby ihany ny atokisako ato ka tsy misy azoazoko daholo ny ankoatra azy. Na lera fotsy be midy amatrano tokoa aza atao tsy azoazoko izany. Ohatran'ny ramatoa hafahafa izany no fahitako azy. Mpanjiny tsara foana aho isaky ny fanento izay. Purchase your tracks today. Zoa akany angandry Ianao koa mba manatraka? Azafady ary. Fa ahoana? Misy ilanao anga? Anafatra andry fotsiny dia andeka. Fa hoaiza ianao? Andeha hanao mission any avaratrano izay any olona. Tsy afaka makano raha dia lehibe anay no niratabe nahazo azy tamin'ny mission farany teo. Noho izany dia izay sy vorondray aloha tsy maintsy hisy olony toerany androany. Tsy azo ajanona mantsy ty mission ray ity. Izany ve? Dia andeha tokoa izany ianao? Tsy mana-tsafidy ary Zoa. Tsy maintsy mandeha. Isaky miteny koa ianao dia tsy maintsy misy an'izany tsy maintsy izany foana. Ka tsy maintsy ange. Nareo izany dia tsy maintsy manaraka ny sitrapon'ilay raha dia iny foana. Ka efa hoe tsy maintsy ho aminao. Tsy manan-kery ato amin'ity topo ity izany hoe safidy izany. Ary maninona marina moa tsika raha miala ato amin'ity tobo ity? Maninona raha mandositra sa ela tsy mba te hiala ato amin'ity ala mikitroka be ity mihitsy? Tsy mety izany Zoa, tsy azo atao izany. Fa nahoana kosa ka? Ianao mihitsy angamba tsy te hiova amin'ny mahadahalo anao. Tsy dia izany loatra ki fa raha ny marina dia efa voafatotra ato izay. Efa lambana koa ny anay sy ity tobo ity ka ny fato ny sarahana. Efa eo am-pelatanandradedia ny ainay rehetra. Fa nahoana nefa? Mbola betsaka ny zavatra tsy fantatry indriry Zoa. Sombiny amin'izany fotsiny ity tantaraiko amin'ity. Hoe? Izay bandy rehetra tonga ato dia tsy maintsy omena pozina mahafaty daholo. Tsisy manana ny fanefitra io pozina io nefa fa tsy raha dedia rery ihany. Tapakandro monja fotsiny izay no tsy mihinana sakafo aty sy tsy misotro ny rano ato dia efa manomboka miasa amin'ny vatanay ilay pozina. Efa nanandrana nandositra ihany aho tamin'ny voalohany. Tsy lasa lavitra kory nefa dia nanomboka fanina sy narary an-doha be. Naleoko ny verina teo satria mbola mamy angeny miaina. Nga. Tanteraka amin'ny mission ray ity ritombo tsy misy afa-tsy lasy bory mantsy no afaka misolo ny toerako any olona. Tsy taitra ianao lehibe tsy ampafirin'izay efa nataontsika kory io. Matoky ahy ianao bandy azo antoka laka mbola tsy nandisy fanantenana mihitsy aloha lahatra eto. Efa reo nomeko any lahy reo daholo ny renseignement rehetra toy ny mahazatra ihany ny pakady rehetra lay voaray izay lehibe. Eny ary mahazo mandeha lahy. Efa miandry any lany ambany any daholo ny soldat rehetra. Fa zao tokoa lehibe. Ahoana? Misy fangatahana kely ty alohan'ny andehananay. Mihaino lahy. Mba jerijereo ihany Zoa ao ambany eo lehibe. Izy rery mantsy navela koa zao. Aiza izany iza moa lesy nanakitra azy ao tsy matoky andry zalahy mpiambin'ireo mihitsy ara sefo hainao ihany mantsy ry zalahy reo. Voay angereo eny lesy aza manahy izany lahy. Ataoko tsara ambina ny anjely kely ny lafa aza matahotra. Rena sy rena ry tombo sy ny namany. Jereo anery ity ve? Tsy misy anavahana azy fa ohatran'ny mitovy samy daholo izy rehetra. Iny izao tombony aloha iny. Misy dimy lary zareo samy mitondra basy avokoa. Ny sisa kosa samy mivimbina antsy sy famaky daholo. Dia lasa miara-monina amin'ny jiolahy marina moa izany ndry Zoa. Naka
kalaka tokoa ty fiainana ty ka. Iza moa no nanampo hoe hiova ohatr'izao ireny fiainako tany Antananarivo ireny. Reny fa dia fitsikelikely any anaty ala maizina any izy mianakavy. Tsy misy tazana tsony na ray aza. Dia lasa izany tompoko. Engane mba tsisy loza azo azy any. Raha sanatrika maty any iny dia aiza ny tany alehako. Oe, dia zasy raha dia derery masina moa izany na tsy izao. Tsy androko izany izay iverena ny tompoka. Variana dia variana mihitsy angery zo izany e. Manaitra koa ianao. Misy ilanao anga? Tsy misy akory ka. Tonga mba hanala fanginana ndry sa tsy tiana izany? Tsy hoe tsy tiako fa... Tsy matahotra vendreny toka natao amin'izao alina mangina be izao e. Fa nga misy zavatra tokony hampatahotra? Tsy dia izany loatra ka. Tsy dia fomba atao amin'ity tompy ity fotsiny mantsy ilay mitokatokana ohatr'izao tondro izao ko. Laha izao izay tena hatonjianao ato amikato maika atory koa mantsy aho. Maniry firekiny alina ry Zoa. Tonga hitady sy zara fanana amindry raha sitraky indry izany. Tsy azoko izay tianao lazaina ka. Izany koa dia tsy azondry mila fanana avy amindry aho Ohatry ny hafahafa koa ilay rangaty ka. Marina raha tsy matahotra izany. Ary manatona moa ety akaikaiky zangy tsy anaikitra esory ny tananao ka. Aza mikasikasika fa tsy tiako. ao moa eo akifa inona ary miaraka ndry ve tsy dia ho sambatra bay hoa marikoriko izany raha olona. Voyez Dieu, ary tomba manilitrilitra ty izany le aza. Tsy fantatrao anga hoe iza raha tete tsy valara sy tsy mifaditrovana raha tsy fantatrao. Ndositra rangafa tsy alehana any alehana. Ary mitady ho aizy ty aty ianao aty hoa aty avelao fa marana e zany e. aty avelao ary tainao ohatr'izao rehefa tsy mety tsonoana moramory. Tsisy amonjy izany erikalakely tya tsisy arianao izany io na hitabataba faran'izay mafy ho azy ianao. Fa misy inona ato ry Zoa? Ohatray atao miverina sady koa ty ala. Fa inona mampikikika andry ato? Nanofo ratsy be olona tsy izy e. Voasaika andaminazy mihitsy so io ny tonga ala. Alaminao ny lava lasa tsy mijanony elo ala. Zany efa miteny andry hoe atombeny tsara ho an'ny sainy. Mitebiteby loatra indry no mahatonga an'izany. Aka n'ity vakana meny ity fotsiny no iverenako. Zay aloha fa lasa ry tsara dia alamena ny saina. Fa ndry ve adala ry Zoa? Andeha anafika anke zay fa tsy hoe tsangatsangana akory. Lasaka sasana indray zay ry zalahy. Mbola mangovotra ihany hatramin'izao. Matahotra fa mbola hiverina eo ilay raha tete tsy vaniny. Raha izany ngamba misy dia atsa fotsiny izay azo ato. Tsy tsanona etsony aka. Ndositra fa tsy hidonany any hidonany. Raha ndositra nefa dia avelako aty hoe tompo. Raha tsy misy azy nefa dia mety efa tsy velona ohatr'izao kory a. Mieritreritra ihany aloha ka tsy foka vela ity tombona dia te aleto aza. Tsy maintsy mitady vahaolana ho azy a. Nanina ve ianao? Za efa nitaitaina ery. Ndry hoa efa teneniko foana amin'ny mitaintaina amin'ny tsisy dikany io. Rehefa manome toky dia mba matroky. Tafaverina somatsara tsy nisy nanombinana zao fa tsy arak'ilay nahahindry. Tsy voazoana izany nanafika tanàna miaraka amin'ny dralahy ohatry andriny. Tsy olona efa zahatra ady zao manoloana andry izao na dia hoe tsy raindahany azy. Mitampoka re sy mahalelary tombo e. Raha sanatriana ninanina tany ianao dia aiza ny tany alehako? Efa tonga eto anoloana indrindray aloha izao e.
afaka manaraka foana amin'izay indry mandra-pandehanako miaraka amin'ny zalahandray. Roviana indray izao izany? Mbola tsy fantatra. Fa lino fa ho sitrana tsy ho ela raha dia mijanona eto foana amin'izay aka. Azoko antoka rangafa tsy misy olona ankoatra antsony ato an-trano ato. Efa lasa mivory ary amin'ilay tokotany be ary daholo mantsy ny miaramila rehetra. Izao ny fotoana fanararaotana. Tsy ahita fotoana tsara ohatr'izao intsony aho fa aleo manararaotra. Tadiaviko ao an'efitrano rahadetia ao fa nefitra izany pozina nampisotroana ny tombo izany. Izany ihany mantsy ny mamatotra azy sy hiala ato amin'ity tobo ity. Mino fa ao an'efitra ilay rahadetia iny ihany izany fanefitra izany ka. Tsy mitsy afa-tsy izy ao mantsy ny mahalala an'izany ato. So ihany fa nikatopotsiny ity efitra ity. Sara vitana ihany aho izanyko. Ay, ohatr'izao ny ato anatin'ity efitra ity. Tsy misy afa-tsy fandriana fa nefa ilay efitra malalaka be. Sady maloto ato no mikorotana ambony ambany. Ohatran'ireny tsy nahitako fafantaona amin'azy ireny mihitsy. Hita mihitsy hoe tokantrano-dehilahy, tokantrano-dahalo kay moko. Oay, misy talatalana kely koa kay izy ambony farafaharintsy. Andraso hoe jereko. Odikazo mifatopatotra be daholo reto. Misy tavoahangy kely maromaro milahatra koa reto. Inona daholo ary reto e? Toran'ny zavatra sy vovoka hafahafa daholo izy izany. Mino fa ray amin'ireto ilay fanefitra tadiaviko. Dia izy amin'ireto tavoahangy marobe reto nefa ilay izy. Aleo rangarofina ny daholo reto dia rehefa avy eo dia mihana tsirairay ah. Ontsona izany miteny riry mihitsy angely anjelikelyko izany. Andriamanitro fa mihevitra ny tsy misy mahita nga. Tsy mahalala ny rahadehibe mariny tika mahasaky manandrakandrana. Sady ny zavatra sarobidy saripady mihitsy ny anaran'ity kasikasihana. Nosy ity fa tena tratra. Dia inona ny ataoko? Mikasikasika ny lohany ianao ka pahitako ny maso be mihitsy androany. Mangaro biby andavaka loatra mantsy. Miaramila matanjaka be reo aza mifitsaka ohatra saky ao anatrehako. Maika fa zenao mahita ianao androany. Fona retoko. Asa manantona ianao fa matahotra. Velomba andefa. Andeha izy. Adalanga ty. Sokina nanatinato zao rikala kely ka ho ataoko amin'ny fanaovana azy. Anenjika anao koa aza io no ataoko hoe efa manaty botsiny indray ve ho jerena fotsiny. Fananiko retoko fa velomba andeha. Ataonao inona nefa e? Atoko ohatr'izao rikala raha tsy vita ny tia. Aza rovidina ny akanjo ka. Velao aza tononona koa fa tevitra be ka. Aleo fa torana mihitsy ty tanany ty fa mibelibelika. Marara ny tanana. Tomba. Tsisy tombotombonao izany tsony eo hoe any anaty ala lavitra be any izy ka tsy arehanao akory. Ary eo atomboka amin'izay ty raha mangy ty fefa ela loatra izay. Ino zao tabataba zao raha sefo? Ay tokela mba hanaro kely ty vehivavy nylatiry tombo raha tsy tonga tapoka tato azy zao dia ngamby efa vohota fadika eo daholo reo zava-masiny reo fa inona indray zany ataonao izany ry zoa? Fa ndrity ve lasa dala mihitsy e? Tena raha mbola mitoy zao adalany zao dia miala tsiny aho fa tsy maintsy andray fepetra dia efa mampitandrina azy zay tsy tranony akory atoka azony anaovana azy etiany atao Ary ahoana koa ty akanjo ny rirovitra be ty? Ka tsy maintsy ny sotomoko mafiala teo akaikindreo zava-masindreo le tsisy ialako ny koa zany zay narovitra ny akanjony ohatr' zao tsy azo sangisangiana hely ty reo zavatra eo ry tombo ampafantaro azy manomboko zao zany. Ary lasa daholo koa nareo mivoaka ny efitrano any lasa ho lasa. Fandrity ve fa leony miaina mihitsy ry zao tsy mahalala ny raha dehibe tokoa mantsy ndrika mahasamby tsapatsapa.
biby tsy azo ivalozana indro ro e. Sa ny hafaty mihitsy ny tadiavandre. Fitiavako anao ihany ane natonga nanao andreny e. Inona koa zao ny fitiavana amin'izany? Toy ny hoe manefy antsy amin'ny andry amin'ireny. Dia inona zao ny saika nataony tao anefitra ny radide tao ka? Tady mifanefitra ilay pozina nomenanao ako. Izany amin'ny mantso mamantsika anao ato amin'ity azo fijaliana feno fahotany tiako. Nefitra fa ao anefitra ao misy an'ilay izy. Dia mieritreritra indri fa raha hitandry zany dia ho afaka hiala moramora eto. Koa maninona moa mafy azy tsy maintsy miady koa anefa vao mandresy. Miangavy andry ary zoa. Aza asiana fandroantsony ny ohatr'ireny raha mbola tia indri ny havelona. Ataovy ampy andry zao fa havelomandry zao. Aza mitady zavatra hafa ankoatran'izay mihitsy aloha amin'izao e. Miala tsiny aminao azy tombo. Tsy afaka hilentika hiaraka aminao aty mihitsy aho. Tsy maintsy manafitra ny tenako aho. Andositra fa izay donany ihany donany. Mbola misotra tsara aloha midihako hatreto e. Tsisy manarakaraka sy misakatsakana aloha ny lalako hatreto. Miala tsiny azy tombo. Miala tsiny fa tsy maintsy mandray an'izao fanapa-kevitra izao. Tsy maintsy mandeha dia te handao anao. Efa fantatry ny anjoary mbola mitsanina tsarany. Dia mbola tsy totosa ny fikasandratso ny radede dia aleo mandositra ka. Soa aloha fa avy be daholo ny bozaka aty e. Mino fa tsisy olona mahatazana mihitsy aty. Tsy dia misy mpiambina mivezivezy koa aty raha ny fahalalako azy. Efa aleo maily ihany zany azy. Tsy fantatra koa izay biby mitsiritrika anaty ala. Roapolo minitra teo angamba izay nandehanako. Mbola ho ela vao tonga any amin'ny arabe fa aleo mandeha mafimasika. Dia mieritreritra zany izao tia hoe tsy misy maharaka ny sofika masizony izao. Toa sady mampimety izy ny mampalahelo. Toy ny atao hoe ambro sasatra miaina voaitsy ampika halony tsapatsapaina. Arako aty lavidavitra ty mihitsy an'izay tsy misy manelingelina tsony ny lalao anay. Tsy misy any tombo any ambatsembana tsony matsapa. Aiza verangako vao mitady anandra tsiro fotsiny aty efa trainginy ilay talasahatra. Tena bany. Ary andraso somary midinako aty lavidavitra ty ary hipotrako tampoka tsy amin'izay avao. Tsy afa mandositra tsony tiala amin'izay. Mbola mandalo amin'ny adindray mahery io koa izany vao tafavoakato. Ohatran'ny matahotra izany koa. Sy androko izany sy ahatongaroko any amin'ny arabe ka. Andriamanitra! Izy izany! Ary Andriamanitra! Izany vao ty mahofaty. Ilay tsy vaniny ty indray aho. Vatsony manjary ty. tsy misy olona fa nandositra ny ala tato izany kalakely ty a. Tsy any anaty tantarana film akory izy tika hoe tout est possible. Azoko indray eny amin'izao zao no vao tena azoko ka aleo angamba tsy andry elatsontsika e. Tsy hita fotoana tsara ohatr'izao sy nyketsika raha aleo manana roatra e. Ka hoana atombotsika eo amin'ny centre avy hatrany malitra sa asiana sofo-makely aloha. Teo vitanao tokoa ve. Na dia ndro ny fitiavanao ny tompo fotsiny any. Izay fitiavako azy izay mihitsy angelokiny. Fitiavako andrikory. Izay fitiavako andry izay mihitsy. Tombo a! Tombo a! Ary andao amin'izay rehefa ela loatra izany e. Aleo rangamody indray aloha. Tena manomboka marary izany roako izany fa aleo mody misakafo aloha. Sady tia hita an'izao koa izany. Ohatrany lasa tsy mahafoy azy mihitsy atatoato izay. Ohatrany lasa zahatra azy izany. Tsy haiko hoe inona loatony fa ohatrany lasa tia hita azy foana ny masoko. Ary anondraso hoe tsy zo ve ry tazako mitako ambody azo ry.
inona koa ny atonony amin'ity andro efa hariva ity e. Sady ohatrany hoe mitomany anie izy izany. Andraso anatonako mihitsika. Zo fa maninona rery aty ndre? Tsy hitako akory nahatonga vanao. Fa taiza ianao e. Fa maninona indri no mitomany? Nataony zalahy inona teto ndre? Maninona zareo ka venjera kely fotsiny aho te dia marary be ny tonga. Tsy ataoko vitavita mora mantsy raha indri no ianaran'ny zalahy kitikitiana. Laha zao raha misy an'izany fa tena tsy andeferako mihitsy. Tonga dia taiko tsy ananako antrana izy anizy. Raha mba fantatro mantsy tsy afaka ilazany inona nefa asa angamba izay ho fetsika raha fantatro nahazo andro. Toa fa maninona ianao sarotiny be ankoatra izany kay? Ka iza indray moa no tokony ho sarotiny amin'ndre aty e? Tsy misy afa-tsy zangy no azo andrehan-teherana aty an-tany lavitra aty e. Tena marina koa dia lasa zatranao ary zo a. Zatra? Ie, toa tsy afa-misaraka amin'ny fiainanao izany intsony ny fiainako. Izay mahazo andry dia toa mahazo aho ihany koa. Izany ve? Dia midika ve izany fa... Zo a, tianao a. Tia ve to? Efa tafaverina ny Antananarivo ary ve zo zao e? Efa roa taona izay tsy mifakahitana. Herintaona ny andrasako ny fiverenany tany an-drenivohitra saingy tsy niverina intsony moa izy. Nanorom-ponenana mihitsy angamba izy mianaka. Zaho koa tsy maintsy mifindra te Sainte-Marie no ty asako vaovao ty. Herintaona koa izao no nenako aty amin'ity nosy ity. Izany hoe feno roa taona amin'ny volana ambony izany tsy nenako tamin'izao intsony. Tsy fantatro na efa tonga any an-tany izy amin'izao na tsy. Mety gaga izao izy hoe nakaiza ary satany toa midika dia na be foana ny vavadiny. Dia hoe mamaly ny eritreritra hoe mbola maka milamina aty amorontsiraka kiny malahandriry zo a. Mbola tsy mihevitra ny an'olony toerandre aloha izao hatreto hoe manantena koa fa mbola itoy ny fiarahantsika rehefa tafaverina any a. Herintaona mahery mantsy isa ny fetim-potoana hijanonako aty Sainte-Marie. Nampiantso ahony ianao lehibe? Ie, Petrala. Misaotra. Efa fantatra langa mba ny anton'izao fampitsoako an'la zao. Momba nyity mission atoan'ny Beravina Rapitsoaliny ity? Izay indrindra. Vao ny antso ato mpiara-miasa amintsika any Antananarivo ka tsy maintsy makany alesy Rapitso. Misy vahiny hafa mitady fiaraha-miasa amintsika koa any ka tsy maintsy hijery an'izay aloha. Afaka 3 andro any angamba vao tafaverina. Noho izany dia akiniko amin'ny lasy-bory indray aloha io mission Rapitsoalina io. Asa evo miangona ry amikanja be ary aloha ry zalahy zao. Tsy moramora toa mahazatra mantsy ity ka mila omanina tsara. Voaray lehibe. Mahagaga mihitsy ndry ity ry zo ka ohatra miferinaina be foana ndry isaky ny andeha hiaraka amin'ny zalahy ohatr' izao a. Tsy tokony efa zatra kosa ve ndry izao e? Mba fantatro mantsy ry tombony mahazo aisako mandeha any ianao a. Ngamba dia tsy ambambakory ianao hanapitra ny an'ny lehibe anareo iny. Toa. Ahoana kiry zo a? Maninona nefa raha olika fandray aloha alefa makany fa tsy ianao foana e. Tato azy izay dia lasa miaraka amin'ny zareo foana ianao dia avelanao rereto foana. Ka tsy sitrapoko kosa nge izany ry zo e. Izay no baiko ny lehibe dia tsy maintsy arahana. Fa inona nefa mampiferinaina ndry e? Ataoko fa tafaverina somatsara foana rehefa vita amin'ny fanafiana. Ka tsy izany anery tompo fa... Misy mampatahotra indringa ato amin'ny alina? Raha vita an'izay mampatahotra fotsiny moa maninona. Ie, misy. Neny be raza ndry fa tsy sa manao ninina amin'ndry izany eny. Misangisangy eo an-tokotany eo fotsiny isy ny kariny dia izay e. Lasaiko amin'ny tompo daholo raha angamba marina fa izay alehana any alehany.
Tsy vitako tsony miaritra ny habibin'ilay radety tsy mifahatrovana iny. Fantatro fa raha fantatro tombony mahazo ahy dia tsy maintsy hitrotra avy hatrany ny haromontana. Azoko antoka fa ho vita mihitsy ny hamono an-dradety rehefa fiarovana isan'andro ireny ka tsy rarahako izany ka tombo eno ihany ahy meno andringa ahy hitan'lahy rehefa way zay efa mampaneno kiririko izay ry zalahy. Izay aloha ry zo fa lasa rehefa avany amin'ny resaka tsika oroko kely aloha andehanako akia. Izay orokindry izay ihany ane dia ampy ampahery any ampanaovan-dratsy any akiry zo malalako e. Kahoana nafinaritra sa tsy nafinaritra mino kosa fa nafapo andriny alohantsika androany ampy aloha izay ny androany izambizana koa mahazo mandeha amin'izay kialy mbola maka ho an-Tananarivo raha tsy izany dia ho ihany aho hoe tsisy mialy rasta. Ifaly aminao tsy ho ela izao ataonao amiko izao ilay biboly tia tsy zakanao setra ny soramasiko izao. Ka izany fa teny asa sina ranomasy fa indrintsy nety zao manjary zandray no zonondry zakany ranomasina raraka indrito. Tsy verina eo nga tombo aminao ka tantaraiko amin'ny daholo izao rehetra izao. Andramange andramokely raha te ahita misimisy kokoa noho izao so mihevitra koa ary ianao fa matahotra ny tombo mamonomoka aza mbola sarotra noho ny mamono an'iny. Mba fantatrao moa ny azo anao atao amin'ity tompy ity raha ovinoko tokoa tombo. Fantatrao zany? Tsy miraraha zany ahy aleo koa maty toy izay. Ka andrama roa hitanao azy sa tianao ny anolorako anao eo an-tanandreo miaramila be dia be ireo misika tokana fotsiny dia mirohatra eto aminao eto daholo ireo voaela tsy nahita hena akory ka tsy sangisangy aminao mihitsy. Ary lasa amin'izay koa mandeha mandreraka bena no mahita an'ity eo azy. Lasa ho aho rehefa tataverina indray andrisana raha mbola tamazy. Tombo ahoana ke? Misy zavatra ho lazaiko amin'lahy. Meno andry ary ahy. Mba fantatry lava hoe andriny ty androandroany ty. Ahoana moa ny fomba ahalalana datin'andro aty anaty alabe aty fa misy inona androany? Rotona katroko androany zao ny arahantsika. Zany ve? Ary ny tiako mba mahatadidika. Maninona nefa zany? Ohatra ny lasa mandeha be zany ilay fotoana rehefa niaraka tamin'lahy. Tsy tahita akory dia tapitra sahaty ny rotona. Za manokana aloha dia tsy nikajy ary tsy te hikajy izay fotoana efa lasa any. Ampy ihany fahafantarako hoe maraina ny andro rehefa miposaka eny Antsinanana ny masoandro. Atao hoe hariva kosa izy rehefa miletika eny andrefana ny masoandro. Amiko dia mitovy daholo ny andro rehetra. Ny omaly ihany mbola androany. Toa marina ihany aloha ny an'lahy. Ka tena marina mihitsy zany. Raha atao indray mijery dia ohatran'ny hoe ny omaly ihany tokoa mbola androany. Ho tokoa mantsy ilay tononkira izay hoe ny omaly ho amafisiny eto anio, ny androany ho taratry ny ampiso. Dia tohizako hoe ny taona izay mifanesy iombonantsika avokoa. Marina rehetra izany fa mbola misy zavatra ho lazaiko aminao koa ty. Hoe Tombo ananjanaka sika. Maninona tsara? Fa ananjanaka ahoana koa? Zany hoe be voka zany ry? Ie. Oay, avo ny lanitra ka tsy takatro marina. Isy andimby ihany zany lary tombon'ny ala fa ela ny ela. Tsy kosa tsy tiako raha andimby an'lahy ty ny zanatsika. Tsy tiako dahalo zany ny zanako ka. Aza manahy amin'izany ry raha havako tsy avelako hisolo amin'ny asa ratsiko zany ny zanatsika. Zaza efa tsy fidiny. Ataoko izay fomba hamoahana anareo mianakato rehefa teraka io zaza io. Noho ny aminareo mianaka dia
Ataoko izany na dia hamoizako ny haiko aza. Misaotra tombo Hafa kely indray ty iraka andefasanao anay sy boritiry lehibe ho any andrenivohitra mihitsy izany izay mitsamo amin'ity indray mitoraka ity. Lisany ange tsy hamaky trano sy hamaky vala ohatry ny mahazatra kory. Aka an'io volan'ny fanarahana isy kolonely io fotsiny mahatondiany lisany ihany. Vola misimisy ihany io fa matoky anareo lany efa any amin'ilay bory ihany le sy miplanina rehetra tongavany lisany ihany. Fa azo tokoa lehibe ahoana? Mieritreritra hoe ty ngamba ny mission ataoko farany amin'ity taona ity. Dia n'izao ianao dia tokony hitady bandy hosoloko aloha mandra-pa. Inona ny anton'izany? Efa be voky zora sivy tsy te hanalavitra azy tsony. Manina tsara be voka hoe zo. Oe, tena marina ve zany? Ohatray tsy mivazivazy aminao lehibe efa ndray 3 volana zao ny kibo ny rano nambaran'ny eny Beranontsy. Atsoroka aminao aloha fa tena faly tokoa raha dede anataranaka ihany mantsy ny tena naiko. Be voka ny zo dia be voka an'iza nefa sasa tombo ka mbola hoela nge zany izy vao miteraka zany ve no nankana ny latsy asy ka tsy te hamela azy rery-tsony raha sefo ny fierinena be foana koa izy isaky ny tseto manaso izy fetraka any amin'ny zazao kibony zany. Sy mito ihany le zany raha misy bandy azo antoka fa soloan'ny lao dia mahazony zany lahy. Tena mety mihitsy zany fa fotoa aloha ty iraka mimpanovoka anareo sport ity ka eny ary sady anara loatra hividy ny kojakoja ilainy zo amin'ny fiterahany koa rehefa tonga any. Ny vola raha teo koa reto betsaka ny ovidiana indray raha ngamba ny tsy aharaka koa. So kosa mba tsy hamitombo zany ho zazo io rikafakely ty no tsara ihany aloha zao diso mikatsikatsi nataonao. Mandreraka koa miresaka amin'ity ka ianao indray zany tsy malala mihoatra tsy olona very saina akory ka tsy nalala izay nataoko ary lasa koa ianao mandeha any ka marikoriko ana mijery ny tavanao azy lasa hoa reza mampanostosika kely kala raha tsy vita amin'ity tsy misy andreninao any atona dia indray mitsongo kely akory azy daholo zao rehetra hita masonao zao ary so adinonao koa ary fa raha dede ty miresaka aminao ty raha dede fa naja sy fanome voninahitra ary kalakely ty ianao zao ve ny mba hajaina ny alika arangamba mbola mendrika amin'izany kokoa no ianao mba ferikely mivava averiko ihany fa eto ampelantanako ny fiainanao rehetra ka azaza mihitsy no andramana ivaivana raha tsy te sady no ny lazako amin'ny tombo fa izany raha ino za zao kibolao io lazaiko aminao marina dia marina tokoa fa tsy maintsy inozay lazaiko tombo tsy misy olona atoko isan'ny tomba fa tsy zato amin'ity tombo ity azonao ve zany saingy zarako aza aloha tsy fantatry le tady zany zarako aza misy azy andriana raha hoe tena zanako tokoa io zazy io tena efa hoteraka mihitsy angamba ka ohatrany tsy mahazaina mihitsy ny Beranontsy raha teo efa nilaza fa tsy ela tsony dia ho tonga ny andro aterahako mety ho lary ve izy ity sa vavy kely lahy zao mba irina izy tombo saingy sitraka daholo izay homenjanahary eo na zany na tsy zany ka tsy avelako olon-dia ty anala ty kosa aloha ny zanako tsy maintsy ataoko izay itovizany amin'ny zaza rehetra tombo raha teo efa nanome toko fa anao izay fomba rehetra navodana izy ity zazy ity iverina any amin'ny tranonay sy nenany Antananarivo raha vao tafavoakely rehefa tonga indray mitady izay fomba hanafahana amin'ny tombo ary mba manana tokoa ary izao satana ohatrany hoe andro andray aho fomba mahatsiaro azy tao anatin'izay volana maromaro izay ary izy ve izao mba mahatsiaro aho kosa dia efa nanadiny mety efa nisoloany ve izao nitoerako sa mbola miandry ihany izy asa ngamba izay olona izay ndra mahita miaraka amin'ity zazy ity izy ka za aloha haiko fa mbola tia azy na dia efa 3 taona azy izay tsy mifankahita ary nanina tampoka teo koa raha zany
Misy manaikitra be any amin'ny kiboko any. Maninona ary maty aho mama. Tena ho teraka angamba. Misy manindrona mafy be ny anatiko any. Tombo. Jerenao anery tombony endrik'ilay zaza dia tena hoe io endrika mihitsy nafindra taminy azy. Volo mbola fofotsiny tsy mampitovy anareo mianaka. Le masony kosa aloha dia tsy misy voasana amin'ny andry somary baribary sady maranitra fijery ohatrandry mihitsy. Izany ve? Ary mba iza aloha no atao anaran'izy ity Iza no tian'ilay antsoina azy? Io koa indry dia mody manatsafy eo fotsiny tsy efa nisy anarana ny manodrio azy any Antsaindry any. Tianao angara atsotsika hoe zoto izy? Zoto? Ie. Fa nahoana no hoe zoto? Tsy azony lava ny anarandry sy ny anarako no natambatra. Ny anarandry hoe zo no nitovanana to avy amina hoe tombo. Ie. Zay zo ampiana to mira zoto. Sa tsy tia laza any? Tiako ka. Manahoana izy ato ry izy roa lasa vavy zato vahiny kely zato. Na ohatra indray ny tiry lehibe arabaina zany lafa nazy miaramilako. Arabaina nazy soldat resy. Aiza kosa lehibe voa kely mafatifaty be io ve dia tadiavina ho jiola ohatra indray ny kosa Ary tena tsy nandainga tokoa le kala ratsy zoty tovy tsy misy voasana mitombo tokoa le zaza. Tena ohatran'ny tsilatra tokoa sosan'ny fotoana. Herinandro sady izay natongalako avy ny Sainte-Marie. Eto tanjombaton-dray aloha izany ny tokontany lahy manomboka eto Satana. Afoy aloha ny plasy ny ranomasina fa ny rano mikopandray aloha mitazanina eto isan'andro. Fa ohatran'ny tsy mahampino akory ny zavatra reko tany Ambatokely reny. Voatokavana Sainte-Marie mantsy dia efa nitady azy mianaka tany amin'ny ambanivohitra zareo. Efa ho 3 taona moa izao no navady azy mianaka tao amin'izany akororo izany. Efa maty izany raha matora hareny misoa. Efa hitan'ny olona teo morony akororo ihany koa mihitsy ny fantany. Soa kosa mbola tsy hita boboka tamin'izao. Mbola tsy fantatra na efa maty na koa mbola velona. Tsy olona amin'izao fotsiny kosa aloha tsy maintsy ho tadiaviko zo na iza na iza. Na dia hoe ny fatiny aza sisa. Tsy mampilamina ny saiko kosa aloha mieritreritra hoe olona nity asy ny tiaviko nefa dia avelako very fatany an-tany tsy fantatrany. Nanako tsy militra ihany koa raha hoe tsy ala-ninona amin'ny akory. Tapaka ny hevitra fa ho any amin'ny toerana tsy hoe akororo. Na misy lolo any na misy vampira na misy zombie tsy raharahako. Ny fiarako io fa misy dia inona izany no ataony lary tombo? Ny fotoana tia mandeha ihany. Zoto kely azy efa indray 3 volana. Tsy tiako ampiandrasana ela intsony ny fandefasako azy mianaka miala tao anatin'ity aly ity ka efa nanome toky an'izao fa tsy maintsy hanao izay fomba hatafavoaka azy mianaka ato na dia hamoizako ny haiko azy. Raha hiala ato anefa izy mianaka dia ahoana no mety ho toy ny fiainan'izy ireo any ivelany any. Marina fa misy vola betsaka azoko omena azy eo nefa tsy ampy izany. Tsy vita amin'ny vola fotsiny akory ny fiainana. Aleoko lavitra mahita ny zanakabado aty toy izay enjehan'ny eritreritra hoe lasa katimizy any an-drenivohitra any. Mbola tsy nahatsikaritra zavatra hafahafa tato aloha zao aty
efa 30 minitra nefa izao midirako ato anaty alato. Tsy misy olo izany koa ato raha ny fahitako azy. Fampiororona fotsiny kay ireny resaka nandehandeha rehetra rehetra izay. Iny izao misy lala masaka kely mivilomena avaratra. Mbola misy ditongotr'olona manirapiratra koa reny anaty vovoka ireny. Midika anie izany fa misy olona monina sy mivezivezy ato anaty alato e. Fa izy izany e. Diso adresy very zoko izany sa efa misangy fahafatesana mihitsy e? Hoay, iza koa ty olona hafafa be manoloana ty. Tsy toy ve izany le atao hoe ondi? Fa iza moa ianao e? Elava indray ve no manatsafa tompotrano e? Zaly tia ny lefitry ny jiola rain-tany atao kororo a. Jiola? Izany fieren'ny jiola izany ty toerany ty. Voalazanao? Ay lisan'izany namona ny zosiny reniny tato anaty ala tato. Fa iza koa elahy no mahafantatra ny zoatra izany? Fa iza hoa elahy? Mba jozoaly tirakin'la ho fantatra. Ary hitady azy ny antondriako ato kororo ato. Ary fantatra izao fa mbola velona tokoa zo. Elahy misy any an-drano mba tsy havoaka ny lisaneto izy. Moramora ihany aloha elahy fa aza malaky misendoatra eo a. Fantatro hoe olo tia mizota aloha elahy, tsy laviko izany. Za kosa nefa ny vadiny raha tsy hain'lahy. Maninona tsara fa vadiny ahoana ny tia. Zany e, efa andray 3 volana zao zoto kelinay zanakay zany. Any rangafa sahy tena tsy lehiben'ny vany zany a. Zanakareo ahoana? Moramora ihany hoa fa inona ary ty? Tsy ahovoka firy eto anie nareo fa mitony ihany aloha e. Rarahako e. Andao aloha ilahy miaraka amiko izao e. Esory daholo reny lambanareo reny. Rovito ny akanjo iny dia ataovy mitovy amin'izao fitafiko izao. Manaraha fa ho any amin'izao tsika izao. Ao mandrosoletsy e. Mbola tsy ato izao fa mbola manao zavatra vetivety. Miandry kely aloha izany lahy. Aleo mailo ihany raha sata fa tsy fantatra na fandry izao fitondrana ny lahy ty hatrano izao. Midiry lahy e. Midira fa so isatsika hatry eo ambaravarana eo izay vao loza. Dia io matory io izany le zanako zo. Io ny zanakay. Toko angamba fa tsy manome tsiny atsony elahy. Efa reny tantaraiko reny ny zavanitranga rehetra. Taitra sahady anga zoto kely. Oay, ay misy olona ato. Fa izy io ry tompo. Ohatran'ny vaovao be amiko ny endriny. Oay marina. Tena izo ty miditra ty. Ary tsy niova mihitsy izy na dia. Oay, mitody kely hoe ianao aty. Fa tsy sao dia mba manofy ary a. Sata mahalala ny ritoko ty ry zoa. Sata? Tena ianao tokoa ve io? Tsy manofy ve ahy? Tsy manofy izany ianao ry zo fa isaty ty a. Andray ry sata, hitako ihany ianao. Efa tsy mba natena hitanao tsony a. Niatsaby eny atratran'ny saty so sady mifokofoko mitomany. Tsika tro mangano any koa ny mason'ny satana dia ezahana fenina azy izany. Sata, mifona tsy fidino azo fa. Inona moa ny fonandry amiko e? Efa lahatra tsy azontsika divirana izao. Efa nitantarain'ny tompo tamiko daholo ange ny zava-nisy rehetra e. Tsy manome tsinindry amin'izany fa aza manahy. Izany ve? Dia tsy tezitra amiko nefa ianao. Tsy tezitra amin'ry izany aho a. Le jolahy tsy vanina namono ny reny sy nanagadran'ry ato anaty ala ato ny fototra izao rehetra izao. Ary tsy avelako moramora fotsiny izany fa tsy maintsy. Dia manome tsiny amin'ny tompo izany ianao. Tsy misy elony izao na kely aza fa. Eny e, fantatro fa raha tsy nisy azy dia mety tsy afaka any anaotro izao tsontsika. Tsy mitana alahelo aminy anefa ny. Sata, dia mbola tiako ve lasa. Zoa, efa nivoady taminao nge ahy e. Ary mbola tsy niova izany voady nataoko izany. Mbola tianao azy Zoa. Mbola tianao tokoa saingy. Saingy maninona? Eny e, sapako tokoa ny toerana misy anao. Tsy mendrika anao fa izany adaly. Rariny ianao raha. Aza tapahandry aloha ny teniko e. Tianao aho a. Ary akanao no anton'izao tiako aty izao.
Tsy maintsy ataoko izay hatafavoakanao ato na ho mora izany na ho sarotra. Marina ve izany ry Sata? Entinao anaraka anao izany? Ndry mangala-pijery aty amiko soa. Toa ty anontany hoe ekenao ve ry tombo raha anaraka ny Sata? Tsy tompony tokoa ilay tsy alafapindrina ry tombo. Masabary mainty kitoza koa na izany azy. Za raha teo efa nikasa andefa ny Zoiala eto. Dia miala tsiny ilay sir zany na manaiky elana tsy dia tsy maintsy etiko miala eto zo. Zany tsy mandahy. Zarako aza tonga elana avitra azy. Andefa rery azy mianaka aza saika atao. Mitsodrana anareo ahy. Za koa mba efa nahazo ny anjarako ihany fa tsy hoe ny alamaina be ohatry ny takotra akory. Zavatra ray lomonja ihany no angatahako aminareo. Eo ahoana? Indrindra moa fa amilary sady. Alefaso e. Aty avy toy ny zanaka nateraka elahy zoto. Aza tsaroany lahy akory ny mahazanaka jiolahy azy. Zaza tsy manatsiny io. Ny eloko ny reny koa tsy eloko ny zanany. Aza manala ary tombo ho tsaroko mandrakarivo zany afatra elahy zany. Izay anzoko mety efa toy ny ahy ihany. Ok izay ny resaka reo laka. Nitetika elantsika ato amin'izay izao no tokony dinia. Ny fotoana anie mandeha ihany. Marina tokoa zany. Andao tokoa manana ny paika rehetra sao tara loatra tsika. So misy maharaka eo koa ny fisiany Sata ato izay vao sahirana eto tsika. Tombo ataovy le tsy hatafavoaka ny telo mianaka. Hitady hevitra navotana ny laza rehefa tonga ny tana fa aza matahotra. Ay moka zany ny kononkononony reto ato. Raha dede. Mihevitra ho paiso mihitsy moa zany lahatiry tombo. Reko daholo ange ny resaka reo teo zany tokoa le hoe bitsibitsika ny lavanify ny tika ny lavitra indray ny maheno taloha. Reo zalahy tonga dia fatory any dôly idio any amin'ny fitoerany entanany le mpamadiky ty ty bandy diso adresy ty kosa ataovy any anaty lavaka any hiteo ihany zay anaovantsika aleo rehefa mazava ny andro. Fa izao izy mianaka aloha aleo ajanona ato any hevitra ato ihany izany hoe fatory tsara fotsiny ny tongony sy ny tanany. Mba manahoana ary izay zoany any hevitra any? Mbola manam-panantenana ihany ve sa dia efa nanary toko tanteraka? Toa hitako eto sady ny ranomasiny mipatrapatraka any an'hevitra any. Toa azoko an-tsaina sady ny tebotebony sy ny fitaintainany amin'izao oro izao. Tsy maintsy ataoko izay ahavoavahany reto fatorako reto ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy maintsy avitro ny zanako na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Matoka indrery zoa ho avy tsy ho ela fa aza matahotra. Anao sorona ny aiko mba ho tambo amin'ny fahafahanareo mianaka. Ary aleo mihetsika amin'izay sao tara loatra soa aloha fa be korotany zavatra ato anatin'ity hevitra ity. Tsy maintsy misy zavatra azo anapahana an'reto tady reto ato. Ry zao misy vy kely maranitra mety atapaka ny reto ve nefa. Toa lavitra sy sary takariny ity izy. Dia ahoana? Tiakako tika misy tavoangana labera azo ampiasaina tsara. Tonga dia vakiako ty ary ny vakiny avy eo no anapahana ny reto tady mamatitra reto. Zay. Oay, tena misy olona tamin'izany. Mety endrindry zalahy-piambina angamba ny filohan'ilay tavako teo. Oranga tapahana inga ny reto fa ela be zany sady tsy nankaty akory ka ry zalahy teoko. Zay vita reto dia ala amin'izay entiny ty tavoangy vaky ty arovatena trobarako amin'ity avy tany izay banditratrako ambaravarana ao. Isa taloha no avotana voalohany avy eo vao manafaka azy mianaka. Melohan'izany anefa dia aleo fitaina tanteraka ny amin'ny radede sy ny tantara ratsiny. Ivela koa ny andrasako an'ity fotoana farany ity. Lasa hoe ty variana mandro ity zao rasy tapiamina. Tapitra tokoa ny tantaran'andro any.
tsaratsara mihitsy izy ty. Aloha naina amin'izay ty basiny ty. Ho afaka ny anjarany lara dia dia fa mandrasa kely. Aleo tonga dia idirana zebra be ato an-tranony ato iny. Zay sofa ny katipotsiny ny varavarana. Tena matory be inga arainy izany. Io fa taitra ty. Izy io iza hoa miaramila safavana. Tombo tanakavananao ihany re ty lehibe a. Everinao fa ho iza indray ary ahy. Tombo fa inona natao lato fa ahoana no tsy manam-potoana malina amin'ny fanontaniana latsony aho. Anapitra ny eny zao ny atongavako eto ka atongo mivavaka farany. Anapitra ny haiko hoe so everiny lafamoka ary aka ho vononona fotsiny eto. Zeray le ty tsika maty eto androany a. Manisa telo a ka raha veloma mandrakizay le ty va ela be zany. Kify tanteraka ka tsy manam-panantenana intsony aho. Zay vao tena hoe ho very faty aty tany lavitra ty. Popasy roa izay ndraiky mifanesy teo. Midiko izany fa efa maty n'ilay tsy matahodody ireny izany izy roa lahy. Ny anjaranay mianaka izany sisa no andrasana dia tapitra koa ny tantaranay. Zana dia ho faty aza tsy maninona fa ilay zanako. Ny zanako mbola tsy nalala masoandro akory. Tantoko mieritreritra an'izany ka mba iza loatra raha nanoratra an'izao tantarako izao. Nahoana n'izay ny fidiny handray anjara ato anatiny. Mba nanantena fa hivaly afahina sasambarany ireny sedra ny aretako ireny saingy tsy tantara marina ny fiainana ka hoe izay nijaly tany am-piandohana dia tsy maintsy hivoaka mpandresy aty amin'ny farany. Oay, misy mitsoka kely reto indray izany. Ary samy mamindra makaty izany dia sanatrivy ka andriamanitro arofo sy mianaka. Izo a miomanina reo mianaka fa tombo ve izany? Angainao mbola velona? Aiza ndry izany e, aiza ndry izany fa maizina be nge ato izany e. Ty anjoro-trano ty ary tombo a. Ao vanainga nreto tady mamatitra andry reto. Ao tombo a, neveriko fa maty ianao. Raha dede ny maty teo fa tsy zaka. Efa saika maty ny any ara nisy kely. Sofa ny any nataoko tonga aloha. Ary sata nasaiko ny andranareo mianaka ao ivelany ao izy. Zay voavaty. Raiso ny zazakely dia mandehana amin'izay. Jereo anety izy raha tsy efa torotomany ery e. Miandranareo ambadika eo sata. Efa meko azy le kitapo kely feno vola tao an-trano raha dede tao. Tombo a, dia ahoana izany? Aza matahotra indri fa tsisy mpiambina tsony any e. Vao naheno nitsoka kirioka teo ireny dia efa lasa niangona any kianja fivoriana any. Tombo a, ny fitiavantsika izany. Zalanina amin'izany tsony ireny fotoana ry zo a. Ary roto izao fotoana kely ahafahana mandosotro izao. Efa io zoto kely zanantsika. Efa io izy ho soloko sy hanonotra an'izay rehetra tsy vitako taminao nandritra an'izay taona vitsivitsy izay. Te zao tsara ny zanantsika. Toroy azy ny lala mahitsy mba tsy ho very toa izy eo amin'ny fiainany. Anao izay fomba hanafananao izay rehefa tonga ny Antananarivo tombo a. Tsy maintsy ho avitra ianao fa matokia. Tsy mandry an'izany tsony ary zo a. Vao fantatr'ireo miaramila ireo fa nyvonoako raha dede dia tsy maintsy ho vonoandreo koa. Aza sana saina tsony ny momba e. Izay andravana n'ity tombona kororo ty everina rehefa tavavoaka eto nareo. Ary mandehana amin'izay sao ho tara loatra ka ho sahirana eto indray. Velomo izany avako izany a. Etsoroako farany nareo mianaka. Ratsy sandrery izany ankehitriny. Taxi iny mihitsy andrindray hoe fa nandalolalina toa ireny ty fiainako ty. Soa fa misy azoty kely mba ho fanamarinana fa tena misy tokoa ireny fa tsy misy tsy akory. Tonondrano tokoa ny sosan'ilay fotoana ka rariny raha malaky mifafa ny fahatsiarovana. 5 taona sahady izao zoto. Tsy niova nendriny fa dia tombona vela.
Misaka mibanjina azy dia miendrika tombo no hitako. Tombo fa nanatiana anao tsy mampiova n'inon'inona ny fahatsiarovana na ny fanadin'ny maso satria efa maty izy. Efa rava niaraka tamin'ny tobina kororo momba azy rehetra. Dia sombilaina ity sisa no koloko tsara mba hanonitra izay mety raha tsy efa vitany sy hanon tsara nataony. Efa matsiaro sambatra koa ankehitriny. Azoko ihany ilay fahasambarana efa saikana foko 5 taona lasa izay. Tsy mandenga ihany ka ilay tantara fa lakalaka tokoa ny fiainana. Izay naharitra ny selatra ny ampiandohana no mivoaka mpandresa tia amin'ny fizarana farany. Sambatra satria tia amin'ny vadiko. Tsy niova ny fitavan'ny Satana dia efa fantany azy amin'ny anjoa rehetra. Ary ny tena fahasambarako dia fitiavany an'ny Zoto. Tiany toy ny zanany tokoa Zoto. Aty atao masina indray izao izay telo mianaka amin'ny manao ny fiainanay. Efa vitako ny fianarako ary miandry fiantsoana azy sisa dia handray ny asako amin'izay. Ndry lasa andavitra ery nge izany vadiko izany. Mba midina amin'izay aty atany so taraka hanabakabaky ny lasany. Mieritreritra n'ity fitiavantsika ity ilay sary Satana. Ny fitiavan'ny lahamo marimarina kokoa e. Tsy nanaiko ravana tafotra fa... Ay, mahatsara ny tantara efa lasa indray no mahalasam-borona ndry io. Zavatra efa tsy tokony ho tsaroana intsony angery iny e. Aleo ny lasa ombany lasa. Ny Zoto kely azy ity efa 5 taona. Izaho aloha dia efa nisafidy ny tsy eritreritra ny lasa zetraka etany ihany e. Ilay tonkiran'ilay velo no amezako azy hoe nananika avoana ny mpitakamoro ny fitiavako ny rikery zo malalako a. Enganeka tsy ova mandrakizay tokoa izany fitiavan'ny lasa. Matoka ihany ry e. Tiany lambanganany antsika ka natondrahana rano maloto aza tsy taitra. Sa tsy izany aty? Sa ataoko hoe fity lambam-boaka na andatsaham-baratra aza tsy motsina. Mahita lazaina mihitsy latika. Fa miomana aloha indray dia andao mba hivoaboaka any e. Hoe sika? Ohatray. Adiny indrindra fa tsy ngery taona nahaterahan'ny Zoto nge raha pitso e. Hijery fanomezana kely omena azy tsika. Oe, izany tokoa moa e. Za dia efa tsy nahatsiaro raha tsy nampatsiaro heviny lahy. Andao ary e. Tantarakomada. Cool FM mananolotra ho anao. Akoho tantara mitohy nosoratan'ny Lotara Falimanana. Ovelominy tapaporoa Ralala Faly. Miaraka amin'ny Nirina Lili Andremiaja. Nandro aveo 4 nandrindra ny lafy teknika Dida Montero. Tompona ndraiky Rasipana Tojosa tapaporoana. Tantarakomada.